Iverenantsika kely ny afro-basket men ho an'latsaka ny 12 taona zay natao teto amintsika. Isan'ny mpilalao zandry indrindra sady nisongadina i Lionel Rakoto miara amanana izany. Nanao fanadihadiana manokana mikasika ity mpilalao ity ny namana Zakino Rakoto manana ampafantatra antsika hoe iza izany mpilalao izany. Anisan'ny mpilalao nisongadina atao anatin'ny ekipam-pirenena malagasy taranja basketball nandritra ny afro basket men ho an'ny latsaky ny 12 farany teo i Lionel Rakoto miara amanana na IPAO. Na dia azo lazaina fa izy ary no mpilalao kely indrindra teny ambony kianja dia tsy nametraka sakana ho azy zany. Mirefy 2 metatra sy 20 milanja 27 kilao ary 12 taona izy. Ny toeran'ny menera no tena manavanana azy. Nanomboka ny taona 12 izy dia efa nobeazina atao amin'ny ekipan'ny Kosfa latsaky ny 17 taona. Amin'izao fotoana izao dia efa miaraka amin'ny ekipa senior ao amin'ny Kosfa ny tenany. Ny aloha izay nefa dia nilalao taranja baolina kitra ihany koa IPAO. Ny ekipan'ny Dragon FC no nitaiza azy tao anatin'ny talentany. Tsy dia maro mpahafantatra izany tamin'ny taona 20 sy 20. Toy ny mpanao fanatanjahantena rehetra dia faniriny ny ho lasa mahatianina amin'ny taranja basket. Toy lavitra ny fanaovana basket ao tonga joueur professionnel fa tsy janona tamin'ny raha fahitanao anao zao inona ny mbola lesika tsy afahanao tonga amin'izay maha-professionnel tsy afahana tonga amin'izay professionnel zay dia resaka eo amin'ny travail ny mety hoe tsy ampy dia zay no zahana ompina mba hatrasarana an'ilay izy. Ho anao manokana inona zao ny tena hitany hoe tsy ampy aminao? Tena hitako tsy ampy aminazy zao ny tsy dia manatombo aho amin'ny halavana. Dia inona ary no entinao manohatra an'izay hoe tsy fahampiana amin'ny halavana zay? Entina manohatra an'izay dia ny fihetsifihetsehana fotsiny. Hitanao hoe nisy fiantraikany tamin'ny filalaovanao basket ve no hoe nanaovanao baolina kitra talohan'ny nanaovana basket? Hitako nisy fiantraikany ihany satria manatombo amin'ny endurance ny fanaovana foot. Lasa manatombo ny endurance bebe kokoa zany lasa rehefa ilay manao basket. Afatra pao ary ho an'ilay zandry kely ety ary? Afatra ho an'ilay zandry kely dia izay kifa basket rehetrarehetra dia mazotoa mikotrana dia efa ataovy tsara fa rehefa tiany dia vita hatramin'ny farany foana. Ilay mpilalao kalaza Carmelo Anthony kosa no vahiny mba ankafiziny sy alainy tahaka rehefa eny ambony kianja.